vehivavy mendrika. Fandaharana natokana ho an'ny vehivavy. Fanatotoza sy mpanolotra Marthe Hervé. Dia isaorantsika ny tomporavavy malala ny mpilazotsika mifampitatana indray amin'izao fandaharana vehivavy mendrika izao. Fandaharana manokana izay tian'Andriamanitra nolokoloana antsika vehivavy ho amin'ny finoana marina ahatonga antsika ahery amin'ny herin'ny faherezan'ny Tompo. Ny tenin'ny Tompontsika ato amin'ny Galatiana 4:7-10 no fototry ny dinidinitsika anio, fa ovakitsika ny 10 hatramin'ny 11. Galatiana 4:7 10 hatramin'ny 14. Vakitsika aloha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa zay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana, fa voasoratra hoe voaozona zay rehetra tsy maharitra mankatony zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona amarinina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny marina amin'ny finoana no velona. Ary ny lalàna tsy araka ny finoana, fa izay mahatandrina izany no velona aminy. Kristy nanavitra anay tamin'ny ozony ny lalàna satria tonga voaozona hamonjy anay izy. Fa voasoratra hoe voaozona zay rehetra miantona amin'ny hazo. Mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahinan'i Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisintsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Amen.
natolotrao ho avitray. Zay no lohatenin'ny hira retsika teo iny a. Ary ny asin'ny famonjena ao amin'ny FJKM Amparibe famonjena no nitialo izany hira retsika teo izany. Natolotrao ho avitray. Nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana tokoa Jesosy Kristy. Ary tsy tokony ho ataontsika ambanin-javatra izany fitiavan-dehibe izay nataony antsika izany. Fa tsy moramora ny zavatra nieretan'ny Tompo ho antsika. Raha ny tena izy isika tsirairay no tokony ho teo amin'ny toerany. Nanahoana re raha itsika no teo amin'ny toerany? Nanahoana ny fifanjafanjantsika? Nanahoana ny fijaliantsika? Nanahoana ny fahoriantsika? Nanahoana ny vesatra tao anatiny fo? Kanefa dia nentin'i Jesosy izany. Tokony ho zava-dehibe amintsika tsirairay avy. Ary tokony hahatonga antsika tsirairay avy tena hiala amin'ny fahotana. Satria izay fahotantsika izay mihitsy no nahatonga an'i Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Araka ilay hitantsika voasoratra ato amin'ny Isaia 3:10. Ny andininy fa 5 manao hoe izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroina noho ny helontsika. Ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahazotranana antsika. Miaina eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ve tsika? Vokatra izay. Nisy tantara tahak'izao rahavavy. Nisy mpanjakan'ny Italia natsoina hoe Humbert. Nandray taratasy avy amina lehilahy anankiray voaheloka hono izy. Io mpanjakan'ny Italia io voaheloka anefa taona maromaro any an-tranomaizina ty lehilahy anankiray. Ary dia nandefa taratasy tamin'ny mpanjakan'ny Italia izy. Inona ny antony taratasin'ilay lehilahy? Nangataka fanamaivana tsazy. Zay no nataony. Nangataka fanamavana tsazy izy. Ary dia nandinika ny mombamomba azy Humbert, mpanjakan'ny Italia. Tsy nataony tsinotsinona ny taratasiny, nandinika ny momba azy izy. Ary rehefa nandinika ny momba azy izy dia namantatra zany tamin'ny ministry ny fitsarana. Inona ny mikasika io lehilahy io? Izao no voasoratra napetraky ny ministry ny fitsarana. Fa mitsorakeloka tsy ekena, vaingo mijanona any an-tranomaizina. Fa mitsorakeloka tsy ekena, mijanona any an-tranomaizina. Zay no napetraky ny ministry ny fitsarana teo amin'ny taratasin'ilay lehilahy. Ovaly ny fangatahany. Ary dia tonga teo amin'ny mpanjaka izany. Novaky ny mpanjaka tamin'ny mpifatohana tsara le fangatahana. Nodiniany ny raharahan'le voaheloka. Dia nandray ny penina izy. Ka ny nataony nafindrany
ilay faingo ho eo ankavia. Ilay faingo tamin'le fanamarian'ny ministra teo. Le fanamarian'ny ministra teo nilaza hoe fa mitsorakeloka tsy ekena faingo mijanona ny an-tranomaizina. Na isan'ny ekavia, na isaky ny mpanjaka ny ekavia, dia izao le izy raha vakiana. Fa mitsorakeloka faingo tsy ekena mijanona any an-tranomaizina. Ary dia teo ambanin'izany dia nasiany ny mpanjaka fanamariana hoe ekena dia afaka ilay voaheloka. Azonao tsara ve rahavavy le izy ny tenin'le ministra fa mitsorakeloka tsy ekena, miato kely, mijanona ao an-tranomaizina. Na isaky le mpanjaka dia hoy izy fa mitsorakeloka tsy ekena mijanona any an-tranomaizina. Ary dia avotra soamatsara lay voaheloka. Mahampatsiahy antsika ny nataon'i Jesosy Kristy antsika, ny fihetsiky io mpanjaka io rahavavy. Mitombona tanteraka ny fiampanganantsika. Manahoana ity tsika? Salama tsara. Ary dia rehefa dinihana ny hoe manahoana ny mahatonga izao faharatsiana be eto amin'ny firenena, mianaka eran'izao tontolo izao mihitsy ny fijangajangana, lasa tena kilalao. Marina fa betsaka ny lehilahy mola mahatonga izay. Fa tsy azo ditsita fa isika vehivavy tena manao izay mahatonga ny fijangajangana hianaka. Tamin'ny alahady teo avy nivavaka dia mandeha amin'iny 17 hektara iny. Gaga, mbola tsy nahita ohatr'izay indray. Mbola tsy nahita ohatr'izay hoe mandeha amin'ny andro atoandro ohatran'iny. Gaga, iny ny tiana gaga? Vehivavy anankiray, lobaka nanaovany ambony, dia tako-kenatra kely, dia tsisy ninonino iny ambany rehetrarehetra iny. Le lobaka, tsisy akanjo ambany zany, tsisy zipo, tsisy ninonina, tsisy pataloha, tsisy ninonina, fa dia lobaka ambony. Ary le lobaka amin'io tsy lava, tena fohy, tsy mahasarona akory ny fitombenany. Zany ve tompoko ny entina mandehandeha eran'ny arabe? Ahoana moa ny tsy hirongatra ny fijangajangana? Izany ny fisotonan'ny vehivavy sasany azy. Tadidiko koa indray mandeha, fa iny indray kosa aloha alina. Avy any Mahajanga izay tamin'izay. Dia lalina menatra n'le mpamily eo akaikiny teo. Fa dia nisy vehivavy teny an-dalana nifanena taminay. Ohatran'ny hoe mirakotra lambo ity izy, fa vao nahita ny tômôbilina izy, ny tarafin'ny tômôbilina, nosokafany le lamba.
izy sy ny biby no mitovy. Tsy misy ninninona, tsisy akanjo, tsisy ninninona, tsisy na lamba kely aza. Inona ny sokafany lamba de naseho any an'le mpamily. Mijery an'le mpamily izy, miantso an'le mpamily zany izy, hijangajanga. Ary hatrany an-tsekoly, hatrany amin'ny toeram-piasana samihafa, mazana miresaka tsika hoe hay, lalaovin'le direktera le sekretera. Fa saingy manahoana ny fitafin'le sekretera? Miondrika ao anatrehan'le direktera anao soni, io akaikiny io indrindra ny nonony to miandry ny ho safosafoana. Eo anoloany ray vao mitopy ny mason-dradiry, io eo ny valahany rehetrarehetra iny miandry ny safosafo, ny fehitra ankilany mangany fotsiny. Raha vavy malala, tena betsaka ny fahodantsika. Fototry ny firenena ny teny hoe reny, nefa firy ny reny amin'izao fotoana izao mivoana manjary be dia be. Zany reny misotro toaka, zany reny mijangajanga. Mampalahelo mihitsy mieritreritra an'izany vehivavy hoe mampiasa olona izy hivarotra, de izy ndray, izy olon-dehibe no miaraka amin'le mpivarotra kely. Izy izay manambady aman-janaka. Mampalahelo anie zany, malahelo ny tompo eo anatrehan'izany. Ary te hamperitreritra antsika tsirairay avy, te hamperitreritra antsika tsirairay avy. Efa maty teo amin'ny hazo fijaliana ny Jesosy. Efa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, mba tsy hilomanosantsika ao anatin'ny fahotana, mba hahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Novidiny lafo izany mahazanak'Andriamanitra antsika izany. Ary de miantso antsika izy hoe efa netiko teo amin'ny hazo fijaliana ny fahadisoanao. Okizay, raha ohatra ve ianao meloka, navotana tamin'iny eloka nataonao iny, de mbola manao ihany? Ataonao tsinitsinina ve zany le fanavotana sa ianao mihitsy ny te hirotsaka ao anatin'le meloka, te hilomano ao anatin'izany? Rahavavy malala, efa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, nitondra ho antsika ny famonjena izy. Voaozona zay rehetra miantona amin'ny hazo, nitondra ny ozona rehetra teo amin'ny hazo fijaliana izy. Ahatongasy ianao tena sambatra, tena manana fifaliana, manam-piadanana, olom-boavonjy izany ny tedaviny. Ary izasy ianao no tokony nomelohana, ara-drariny ny fanamelohany lalànantsika. Fa Jesosy Kristy nandray ny fahamelohany izay rehetra mino azy, de nisolo toerana azy, nizaka ny fitsaran'Andriamanitra. Arak'izany, antsika mihitsy
ilay tenin'le misitry ny fitsarana teo hoe fa mitsorakeloka tsy ekena mijanona ao an-tranomaizina. Kanefa Jesosy Kristy nanolotra ny ainy ho antsika, nanavitra antsika tamin'ny ozon-dalàna, tonga voaozona ho antsika, na isak'Andriamanitra ny faingo ka hoy izy fa mitsorakeloka tsy ekena mijanona any an-tranomaizina. Izasy ianao no tenenina amin'izany. So fa teo Jesosy, so fa teo ianao hoy miala rakoto. Si fanahita kanapitsutra ni sandrinao mamunzi ai nameri mafia ni tafiutra kasakyana futra Jani unzani famuza Dijanao Jesosy si fanaita kanapitsutra ni sandrinao mamunzi ai sufatewenao Jesosy malalo si heriwai sianantautra ni fukusa
fantatra ny foko satria eo enao mpiaro tsy manda dia ho atoranao indray ve hoe iza ny miran'izay izay fantatra hoe miala raha koto mamonjy ny feomanga ny retsika teo sofa teo ianao zay no lohatenin'iny hira niarahantsika ny fetso tamin'ny izay sofa teo ianao izy sofa teo tokoa Jesosy Kristy angambany sasany mety hiteny maro terve koa zay aloha dia tsy ao an-tranomaiziny tsy ao an-tranomaiziny zay ary dia tsy ho anay le teny raha vavy malala mety tsy any an-tranomaiziny ny fonjany ianao mety tsy any amin'le trano any tsy any amin'le gadra any fa betsaka amintsika enge maizina ny fiainany tena maizina hoy ny le olona anankiray zay hoe ny iainana isan'andro izy dia nofo ratsy zavatra tsy tiana iainana kanefa dia iainana ao zany miaina ny vono ataon'ny vadiny mandrakariva ao zany miaina ny teny ratsy variraraka ny opa variraraka ao zany miaina ny tebiteby tahotra fa tsy voalohany trosa ao zany miaina ny tebiteby sy tahotra fa toa lasan'ny olona ramose ao zany miaina ny fahoriana fa nanantena zanaka endry kanjo dia zanaka maditra dia maditra no manoloana te hanafaka atsika amin'ireny rehetrarehetra ny tompo raha ny zanaka no afaka anareo izy afaka tokoa ianareo Jaona 9:9 tian'Andriamanitra isika iaina fiainam-pifaliana fiainam-piadanana fiainam-pahasambarana ny fanekeko amino izy fiainana sy fiadanana Malaki 2:2 raha miaino ka manaiky ahy izy lany amin'ny fiadanana ny androny ary ny taonany amin'ny fahafinaretana zay le teny voasoratra ato amin'ny Joba 9:30 andininy 1:12 te hisitona antsika amin'izany ny tompo kanefa raha tsy manaraka ny planiny isika raha tsy manaraka ny tondro zotrany dia tsy mety dia ny tsara fa raha misy olona zao ao anatin'ny fahaterena izy asa tsy voavoany ohatra ny trano nefa mihidy ao izy misy spesialista any amin'izany dia tsy maintsy miteny le spesialista ohatra avy eo ivelany zao no ataonao ataovy an'izao io manaraka an'izay izy atao an'izao manaraka izy ary dia farany mefara amin'ny hoe mivonitrano fa raha ohatra ka tsy miaino izy efa miteny le spesialista hoe zao ny tokony ataonao zao ny ataonao izy nefa tsy miaino ko aiza no avy tany mamohany le varavarany eo tsy voavoany le izy ary
Arakaizany koa raha lozany tomany fotsiny hoe ty za de mihidy ato anatin'ity efitrano de tsy voty sany avo tsy tavavoaka ato tsony gadra ty raha izay le izy tsy mbola afaka ao izy. Ary zay ny tenenana antsika rahavavy, tsy ny ranomaso ny vahaolana eo amin'ny fiainantsika, tia aza mitanondrika toy izany fa mitraka tsy ny sentosento, tsy ny fitserana ny tena, tsy zany ny vahaolana. Misy olona de tena hoe ao anatin'le olona eo de inona mo ty za, de mitsetsetra ny tenany eo izy, zao sisa ny efa rako ty za, de lozana mitomany eo, de lozana mitsetra ny tenany eo. Zava-poana zany, tsy zany ny mahasoa, tsy mampandroso zany, tsy mampivelatra zany, tsy mety zany. Ny mety miaino an'i Jesosy Kristy, izy le mpanavitra atsika. Hitantsika eto amin'ity andiny soratra masina hoe Kristy nanavitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna. Jesosy Kristy ny mpanavitra. I Joba de tena nahatsiaro sambatra rehefa nahatsapa fahavelona ny mpanavitra azy, araka ny hitantsika ao amin'ny Joba 7:10 andininy 5:20. Kanefa raha izaho izy de fantatro fahavelona ny mpanavitra. Ianao koa ataovy tena miaino ilay mpanavitra anao, tsy mitanondrika, tsy lozana misento, tsy manjo rehetra, fa mitraka mijery an'i Jesosy Kristy, tompony finoantsika sy mpanefa azy, araka ilay teny zay voasoratra ao amin'ny Hebreo 12:12 andininy 2. Mijery an'i Jesosy Kristy ilay efa maty tokoa teo amin'ny hazo fijaliana, nanavitra atsika, efa naisaka ny faingo, ka hoy ilay teny hoe fa mitsorakeloka tsy ekena mijanona any an-tranomaizina raha vavy malala. Efa maty teo amin'ny hazo fijaliana ny Tompo, anavitra atsika. Koa mahiresa matanjaha. Ani
Nisy mitomany no lohateny mihirantsika teo. Ary nokalohin'ny Anjomara Philadelphie ao amin'ny FJKM Ambatolampy Philadelphie. Fampaherezana antsika daholo izany rehetrarehetra izany. Ary fampahafantarana antsika fa tsy fotoana tokony hipetrahana ao anatin'ny fitolokona sy ny ranomaso izao, na fotoana firaviravitanana. Tsia, efa akaiky ny tompo. Aoka ho fantatrao, efa niisaka ny faingo. Kristina navitra antsika tamin'ny ozon'ny lalàna. Anafaka antsika ao anatin'ny fahasairanantsika, ao amin'ny ady mangotraka izay atrehantsika, hanaisotra ny aizina. Tady dio rahavavy fa teny raim-bava no nitenenany hoe misy mazava dia misy ny mazava. Arak'izay hitantsika any amin'ny Genesis 2:1-9. Kristia nanavitra antsika tamin'ny ozon'ny lalàna. Hoy ilay teny izay voasoratra ao amin'ny Deutéronomie 3:30. 7:20 manao hoe: miantso ny lanitra sy ny tany anio, ho vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana, ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao, dia ny hotian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hiaino ny feony sy hifikitra aminy. Ny fanozonana, rehefa tsy ny fitahiana ny azonao dia ny fanozonana. Ary izay rehetra meloka, izay rehetra tsy tia an'Andriamanitra dia voaozona. Araka ny voasoratra ao amin'ny Korintianina 1:9-2. Raha misy tsy tia ny tompo, aoka ho voaozona izy. Izay ny lazain'ny tenin'Andriamanitra. Miantso ozona ho antsika rehefa tsy tia an'Andriamanitra. Ny devoly dia manao izay tsy hitiavantsika an'Andriamanitra foana. Izay ny zavatra ataony. Izay tsy hitiavantsika an'Andriamanitra no ataony. Dia amboleny eritreri-pona isika. Ankoatra ny fisintonany antsika hidaraboka ao amin'ny lalan'ny fahaverezana. Omeny eritreri-pona, eritreritra hoe Andriamanitra tsy tianao izany, sy ny sisa. Mila manosika an'izany devoly izany tsika. Ary mahatsiaro ity tenin'Andriamanitra ity hoe Kristina navitra antsika tamin'ny ozon'ny lalàna. Manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Hoy ny teny eo amin'ny Jakoba 4:4. Jakoba 4:4 ny 5. Ka dia manikeha'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Izay miaiky ny mahameloka azy eo anatrehan'Andriamanitra. Mino ny asa-panavotana nataon'i Jesosy dia mandeha lavitra kokoa noho ny famitsoran-keloka nomen'ilay mpanjaka. Tsy hoe nahazo famitsoran-keloka ihany izy ka nahita fa nofoanana ny saziny, fa no amarinina mihitsy izy. Tonga lafatra ny asa fanonerana izay nataon'i Jesosy. Izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy dia afaka mijoro eo anatrehan'Andriamanitra, ombany miantoka fa milamina ho mandrakizay teo amin'ny hazo fijaliana ny resaka mikasika ny fahotany. Satria Kristina navitra antsika tamin'ny ozon'ny lalàna. Satria tonga voaozona hamonjy antsika izy. Rahavavy malala.
miantso antsika ny tompo, ahafantatra sy ahazo tsara izao tenin'Andriamanitra izao. Misy manodina n'io tenin'Andriamanitra io dia hoy izy hoe efa tsy mila lalàna tsony izany, tsy mila lalàna tsony izany hoy izy, diso. Ary zay no mahatonga ny sasany teny ileo vonoy ny didy, zava-doza. Hoy ny tenin'i Jesosy Kristy ato amin'ny Lioka 9:20. Lioka 9:7-7. Ho moramora kokoa ny ahafoanany lanitra sy ny tany noho ny ahafoanany tendron-tsoratra iray monja azy amin'ny lalàna. Moramora kokoa izy ny ahafoanany lanitra sy ny tany noho ny ahafoanany tendron-tsoratra iray monja azy amin'ny lalàna. Tsy hoe foanana ny lalàna dia mahazo manao izay tiana, tsy izany. Fa i Kristy nanavitra antsika tamin'ny ozony lalàna io dia izy mihitsy no miasa ao anatintsika, ahatanterahantsika izany lalàna izany. Hoy ny teniny ato amin'ny Matteo 5:17. Aza ataonareo fa tonga aho andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho andrava fa anatanteraka. Tsy tonga andrava ny lalàna Jesosy fa anatanteraka ny lalàna. Ahatonga antsika ahay ankatoa ny lalàna, miasa ao anatintsika araka le teny eo amin'ny Filipianina 2:7 hoe Andriamanitra ny miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Noho izany tandremo rahavavy, ndrao ny teny tahaka izao isotoana ny devoly anao hoe mahazo manota fa efa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. No ny otantsika no nafatesany teo amin'ny hazo fijaliana mba ho afaka amin'ny otantsika isika, fa tsy hoe isika manota dia izy vonoina foana eo amin'ny hazo fijaliana. Tadidio fa indray mandeha ihany dia efa natitra iny, fa tsy indroa akory. Ary izay no mahatonga n'ilay teny eo amin'ny Hebreo. Ilay teny eo amin'ny Hebreo mampieritreritra antsika. Izao no lazain'ilay teny ato amin'ny Hebreo 10:7 hoe fa raha mini manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana mirehatra zay andany ny fahavalo rehetra kosa. Izany no lazainy ny tenin'Andriamanitra. Mila miambina sy mila mitandrina isika. Mila miambina sy mila mitandrina. Oka ny fahalalantsika. Fa efa navotana isika. Any anketsika ilay tenin'i Jesosy Kristy voasoratra ao amin'ny Jaona 5:9. Ny andininy Jaona 5:9 ny andininy 12 manao hoe izaho dia tsy manameloka anao, mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Izany anie ny tenin'ny tompo rahavavy. Mila mandroso isika eo amin'ny lafin'ny pratika amin'ny fiainantsika amin'izany. Ary
tsy varim-bariana. Metika mankotsika varim-bariana. Ao an-tokantrano ao, ohatrany hoe efa mifankazatra daholy, efa mifankalala toetra, ohatra tsy de misy mivakivaky loha, ohatrany hoe fanaparana ny adalàna sy ny agegena ao. Tsy rahavavy a, tokantranonao ataovy anjakan'i Jesosy mba ho fifaliana sy fiadanana ka hitobahan'ny fahasoavany izany tokantranonao izany. Tandremo ary, ndrao ao tokantrano ao fitenitenenam-poana, ndrao rehefa miaraka amin'ireo kristianina vehivavy namanao ianao, adray tena olo-masina. Fa rehefa tonga ao an-trano manota ny ankizy, miteniteny foana isan-karazany. Efa navotan'i Jesosy ianao. Izay ilay nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Miala amin'izany. Aza manao izany. Aoka Kristy no asandra antsika, fa tsy hanao adaladala isika. Miala amin'izay rehetra fahotana. Ary io ny tenenako anao hatrariam-boalohany. Mety ianao tsy mijangajanga, fa ny fitafinao mitarika ny olona amin'ny fijangana. Ozy ianao hoe lamody zao, tsy mety zay rahavavy. Tandremo. Fa tsy tokony ho isika ny vato mahasolafaka ny lehilahy. Miantso antsika ny Tompo. Oka tena anaiky ho filazantsara ny Jesosy Kristy mandendentsika. Fa ny nividianany antsika tamin'ny rany ahatonga antsika ho tena olony, olona araka ny fony izay anao ny sitrapony rehetra. Kristy nanavitra antsika tamin'ny ozon'ny lalàna. Izy de izy rery ihany no nanavitra antsika tamin'ny ozon'ny lalàna. Izy de izy rery ihany no manafaka ny ozona amintsika. Fa tsy hoe mbola alana ozona ry na ry. Misy olona miteny de hoe raha mivarotra, ataontsika hoe misy vazy namidy ony, namidinao izy le vazy, tsy mety lafo. De ho izy misy ozona amin'ny fiainanao mampa tsy mety lafo azy. Piso zany rahavavy a, aza manaikinaiky foana an'izany. Avy eo de sotoniny, avia alana ozona de arotsay ato fa folo-karena. Rahavavy io, ataon'ny olona komersa ny ety fivavahany ty e. De tanisainy daholo ny fiainanao rehetrarehetra. Na tonga an'le vazy teo tsy lafo zao, mety hoe tsy tian'Andriamanitra mihitsy ny varotana an'le izy. Mety hoe tian'Andriamanitra hanome voninahitra ny tranonao foana io vazy io. Fa tsy hoe misy ozona ao amin'ny fiainanao. De hoy ny sasany, tsy mety lafo le tomobile, misy ozona ao. Ny ozona rahavavy io efa nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana io. Kristy nanavitra antsika tamin'ny ozon'ny lalàna fa tonga vao ozona hamonjy antsika izy. Aza manaiky izany fampianarana izany. Aza manaiky ny fampianarana toy izany. Tsy izay rehetra zavatra tsy tanteraka eo amin'ny fiainana akory de hoe no ny ozona daholy. Tsia. Ny an'ny sasany de hoe mbola tsy manambady foana ianao, misy ozona eo amin'ny fiainanao, avianao alana ozona. Rahavavy eo, efa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, nanafaka antsika tamin'ny ozon'ny lalàna. Ny fandraisanao an' Jesosy Kristy ho tompony fiainanao sy mpamonjy anao, zay ny manafaka anao amin'ny ozona. Ozona sasany hoe le ozona ngefa hatrany amin'ny razanareo e. Exodosy 20 no raisiny amin'izany. Exodosy
toko 20 andeha nge ho vakitsika. Andininy 4, andininy 7 ka hatramin'ny 9 no vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Aza manan'Andriamanitra fa fahizao ihany. Aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao na mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony na izay ty amin'ny tany ambany, na zay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza mikoky eo anatrehany ary aza manompo azy. Fa izaho Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro, ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafy sy ny zafin-dohalika, dia amin'izay mankahalahy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay dia ka mitandrina ny didiko. Izany lazainy ny tenin'Andriamanitra. Marina izay aloha. Ka raha toka misy dadany dadabe anao milalao ody, ny dadabe anao tratry ny ozina, ny dadanao tratry ny ozina, ianao tratry ny ozina. Kanefa i Kristiny nanavitra tamin'ny oziny lalàna. Ka raha toy ianao tonga eo aminao, raha toy ianao nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy, dia amin'izay fotoana izay le rany Kristiny mikoriana. Aleo saritsaina hoe misy soratra eo amin'ny andrinao hoe voaozona, satria ny dadany dadabe anao milalao ody. Fa izao jereo le teny atao amin'ny Kolosianina toko 2 andininy 14 sy 15. Hoy ny fivaky ny teny manao hoe: ary novonono ny soratana ny didy izay nempangatsika, dia nesorony tsy ho eo mihitsy izany ka nombohany tamin'ny hazo fijaliana, ary nesorony tsy ho eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondrany ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy. Hitanao ohatr'izao zany le sary. Rehefa manatona an' Jesosy ianao ka manaiky azy ho tomponao sy mpamonjinao, io izy teo amin'ny hazo fijaliana ny latsaka le rany. Enao eo atongony eo mitsitsorika eo amin'le lohanao zany rano zany, eo amin'le soratra hoe voaozona, novonono ny soratana ny didy. Aleo fisaritsaina le fotsifotsy iny le soratra, maintimainty le soratra amin'ny taratasy fotsy na amin'ny zavatra fotsy. Fa izao nirotsaka ny rany avy aty ambony ny midina. Manakory rehefa rakotra le rano Kristy dia tsy retsony, tsy hita tsony le hoe voaozona. Ary zay le faingony kisake. Rahavavy malala, ekeo Jesosy amin'ny fiainanao, matoky azy, mandrosoa amin'ny lalina kokoa amin'ny fanarahana ny tompo. Aza mety rebirebena amin'ny fampianarana, amin'ny aitraitra-pivavahana, fa tena atovy tena mivavaka amin'ny fanasa ny fahamarinana ianao. Hatreto indray ny dinidinitsika, efa dila sahady ny fotoana. Mametraka anao ambany fahasoavan'ny tompo. Vehivavy mendrika, fandaharana natokana ho an'ny vehivavy. Mpanatotosa sy mpanolotra Marthe Hervé.